tsy tahotra tsenatra ity vehivavy vo 5 taona monja ity maka sy manongotra ireo firavaka eny amin'ireo mpianatra manodidina ny Sainte Jeanne d'Arc iny amin'ny alalan'ny fisolokiny. Rehefa tsy voarebirebiny araka izany ireo mpianatra ireo dia daroany avy hatrany ka nisy nahatsikaritra izany. Ny fanamariana dia manao fanaminana sekoly io vehivavy io rehefa hanao ny asa ratsiny izy. Ka tamin'izay fotoana izay dia nanao an'io fanamina io io ramatoa vao eritreriny vao 5 taona monja io nanao fanamina izy dia teo tsy fantatry ny ankizy mihitsy izy hoe mpianatra sa tsy mpianatra ary matetika dia ny ariva ny fotoana hanaovany an'izany. Mandinika ireo zaza ireo izy dia ranomasy tsara ka izay misy firavaka eny amin'ilay zaza dia fitahany ohatran'izao fomba famitahany azy. Ohatra ty zaza anankiray ity izao dia lazainy hoe avianao aty fa ilay zandrinao izay naterinao tamin'ny kokonina tarihiny dia voadonany moto fandaotsika hamonjy azy. Izany hoe efa fantany fa ho any amin'ny kokonina ilay zandrin'ilay zaza ary efa nanara-maso hatrany izy araka nefa na dia adina izay natao taminy. Fa rehefa tsy nety moa izany ilay zaza fa nitereny. Rehefa nitereny dia nandesiny tany amaizimaizina dia hoe eto aty io kavonao fa misy jilambota olo alao asorony dia ho ataontsika anatin'ny kitapinao. Rehefa tonga tao anaty kitapo moa ilay izy tonga tany an-trano dia mivadika zavatra hafa ny tao anatiny, zavatra hafa no nataony tao anatiny. Ny zaza anankiray indray nataony ihany koa nitereny ohatr'izay fa rehefa tsy nanome ilay zaza dia ny vangovangoany ny volovonony ilay zaza dia gaga ny olo efa manino dia ozy izy hoe avako io ozy izy afaka mianatra. Kanjo ilay zaza miteny hoe tsy avany za fa lasa ny kavoko. Lahasany ity vehivavy ity no mipetraka manodidina io toeram-pianarana io saika isan'andro ary tsy voasamby no nanaovany asa ratsiny fa efa taona maro raha ny fanazavana azo hatrany. Nanomboka tamin'ny taona 2024 ka hatramintsika miteny izao dia efa fataon'ity ramatoa anankiray izay mbola tanora vao eritreriny tokoa 20 taona izy izay efa tena fanao ny zavatra io eo amin'ny sekoly anankiray Sainte Jeanne d'Arc. Manentana ireo ray aman-dreny mba hitandrina amin'ny fampanaovana ireny firavaka sarobidy ireny araka izany ny mpitandro ny filaminany. Ny afatra ho antsika ray aman-dreny isika ray aman-dreny izay mampanao firavaka ny zaza mandeha mianatra dia hiangaviana indrindra aroka samy anara-maso ny zaza io rehefa mandeha mianatra satria ny zaza rehefa voatery dia tsy manan-tsafidy ka lasa herisetra miatra amin'ilay izy. Ity vehivavy ity kosa izay ela ny toratorahana ka izao tratra izao ary atolotra ny fampanoavana avy hatrany.